Anisan'ireo namoy zanany miisa roa ity ireny mpianakaviana ity. Vao omaly izy ireo no ny sasany no ny fahalasany ninombany ny herinandro lasa teo. Tsy zakana ny nambara ny mietrehitra ny zava-misy mafy amin'ny mareny kanefa tsy maintsy zakaina. Anisan'ireo fianakaviana androany vao niakatra teny ampitsara-panao famotorana ny ireny ninombany. Izy ireo ihany koa no namarina ny fiainoany ireo fianakaviana nitory teny ampitsara-panao famotorana. Nilaza ny mpisolovavy ireo fianakaviana nitory ireto fa nifantoka tamin'ny firesahana ny zava-misy ny fiainona natao tao anatin'izay 3 andro izay. Vita teo zany ny fiainona ny izy rehetra reo aloha zany no efa vita fa mbola misy moa zany le mbola manana marary, misy no mbola sahirana après le fahafatesana reny fa araka nazavaitana reo fianakaviana raiky amby folo teo. Reto olona reto zany dia misy mitaraina fa na dia teo ary le fanambarany fanjakana ho raisina tanana manontolo ny fitsaboana andreo olona marary reo dia amin'reto olona reto misy mitaraina hoe misy fanafody na ampifidianana rehefa fanafody lafolafo dia ampifidianana atao amin'ny hôpitaly. Tsara ho fantatry ny tompona andraikitra izany. Anisan'ny nampitaraina fatratra ireo fianakaviana ihany koa ny teo amin'ny lafin'ny fitsaboana. Na ny fandraisana azy ireo tao amin'ny hôpitaly zany na ny fitsaboana tamin'ny ankapobeny mihitsy. Tena miezaka ny ahery, miezaka ny atanjaka, tsy ezaka ny manaiky hoe sainy lahatra Andriamanitra. Tsy maninona izany fa kosa za mahita hoe misy ihany koa ny tandrevaka sy fahatsoan'olombelona tao anatin'ilay izy. Dia izay no tena anaovako anso hoe raha mba misy re za zavatra niainanay tamin'izay vao tonga tena za tena mandrapikipo masoko tsy ho adiniko. Tena za tsy mametsina n'iza fa le dokotera nandray anay tamin'ny voalohany tena mino hoe madama anao any tsy hanonona ny anaranao mahafantatro tsara ny anaranao satria miverina matetika tao amin'ny hôpitaly. Ianao ny garda nandray anay tamin'ny 25 volana Jona mafy ny ainanay tao. Hatreto aloha dia mbola tsy nisy na dia iray aza ny fanatonan'ny mpitondra ny fianakaviana hatramin'ny andro mbola natao ambohatra ny razana hatramin'ny nanitriana azy. Efa nafoko zanako efa tsy maintsy manaiky hoe izay zany lalana. Tsy maintsy naniza famba kosa tokony mba hisesta kely mba atao aminay hoe mba makaheranareo namoy zanaka izay na dia ataoko hoe fitondrana ihany voaloha rehefa misy ny zavatra hatramin'izay mahita eny fa tsy mba mahita vaovao ihany ianao. Rehefa misy ny zavatra reny ary ohatra misy na dia ataoko accident ary olona mbola manana fa ity dia tena zavatra tena ataontsika hoe ngamba ny ataontsika hoe nilasako azy ohatrany atao hoe fararaha-pirenena raha izay malaza azy satria efa victime daholo Madagasikara iray manontolo. Dia tokony izany mba hoe isa dia teny kely ary hoe izao reto ohatr'izao. Za tsy mametsina n'izany fa araka ilay teneniko hoe mavesatra ho anao zanako anankiroa tena. Tsy nomenanay hatramin'ny farany ny tena nahafaty ny zanakay hoy hatrany ny mamany nombana. Za zany tena tia lalana marina hoe inona tokoa ilay tena marina aloha satria araka ilay teneniko teo rony ana ny lavo tsy sanatria hoe zanaka tsy tiana na hoe tena hoe zanaka atao tsinitsinina dia hoe rehefa dia alevina ino zany hoe efa maty fe izy moa tsy ho alevinao fa mba hafa ihany. Araka ilay teneniko foana hoe tsy hoe ampiverina ny zanako koa le fitiavako dia fantatra an'ilay marina fa zavamaro miatra eto amin'ny firenena dia hitantsika zao ny zavanisy namozana ain'olon'ireo. Eo ihany koa ny ataontsika hoe tsy fampitokisana intsony eo anivon'ny
manatanteraka sy ny aty amin'ny mpanao lalàna nisy zay vomaly zao nahainao an'izay ianao zany zao ary efa nanapaka ny mpanao lalàna de ny lavy ny tary amin'ny mpanatanteraka zay ary efa nandalo ary amin'ny ACC lalàna mikasika ny resaka fahasalamana izay raha tsy diso de efa misy zany tsy fankazahoana aloha eo anivony zay misy tsy fankazahoana ihany koa zany eo anivony ireo mpitondro reo ihany koa de jerevy ny zavatra misy am'izao fotoana zao fa mifanenjana ihany ny mpitondra fanjakana ny ao anatiny mifanenjana zay zay koa ve mety ho sinema ve zay zavatra zay sa tena hoe vokatry ny fo ao anatiny le izy tsy andrasana isy zavatra miseho vo mifampiresaka fa efa misy zavatra mitatao eto amin'ny firenena iverenao kely mikasika le zavatra mahabe resaka am'izao fotoana zao fa natsidika atao ihany raha masy mikasika andro ratsika hoe loza satria namozy anain'olona maty moa tsy fanisy satria hatra amin'ny 10 mahery tany zany namony ainy raha ohatra ka reo trangany seo tamin'iny tapany faharoa zany tamin'ny volana jona iny teto Antananarivo tany Mahajanga tany Ambositra tany Toamasina sy ny hafa ihany koa tsy resahana ny kongo efa dia manjato ny olona namony ainy vokatry le aretina inona no raha ny lecture an'le izy resaka hoe tena hoe fanjakana aonare zany hoe mamaly an'le fanontaniana le ndray andro tary amin'ny palais des sports hoe misy fanjakana ve eto zany ve le io tranga am'sio ireo sa hoe ahoana satria ny gouvernement moa zany de hoe gouverner sy prévoir misy zavatra tokony afaka soroana nefa tsy voasoroka zany le izy fa midona le loza zay vao manao an'le hoe médecin après la mort zany ny ao anatin'le izy de défaillance-na fanjakana zany sa inona ny tena hoe amaritana le izy amin'ny ankapobeny raha mifahitanareo azy ny izy nge misy fanjakana veto misy fanjakana eto koa efa nanaikitsika fa misy fanjakana eto aloha ny mety hoe tsy fahaizana mitantana ve sy mijery lavitra ve amin'ny zava-misy rehetrarehetra za tsy te hiditra loatra hoe fanapozinana intoxication sy isan-karazany fa fantatra aloha misy maty de io ohatra misy maty rehetrarehetra io zany ohatra ny ianao zany aloha rehefa mitondra fiara ny olona raika nahitana accident na nandona olona dia voalohany indrindra tompona andraikitra aloha ny mpamily zay zany aloha fa eo zany hoe nisy zavatra nitranga ny tompona andraikitra aloha zay nikarakara ny fety zany zay aloha tonga de miditra any amponjany zay raha vao zay no izy rehefa tsara raha vao mahafaty olona ny mpamily de efa tonga de any amponja aloha de aveo tsaraina satria izy moa mbola hoe narary sy anina hite moa nytoy any ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany fa le hoe fandraisana andraikitra ndraindray misy fitavozavozana ihany ao anatrehan'le izy misy tsy de tena mametraka tsara satria nyraharahan'ny kongo fotsiny resahako ane zany efa ady am'tazo moko zany nefa ela nanaovana an'zany ary misy tetibola am'zany mihitsy arapetraka mikasika an'izy io fa naninona de avela ohatran'io le izy tsy fandraisana andraikitra zay fieverako azy zany satria akaiky io zany nakaiky jerevako aloha zany kongo za hoe 20% no maty tany tsy fantatro na mbola fa mihoatra an'izay zany ary mbola tsy fantatra mbola hoe tao anatina feom-potoana inona le atotanisa satria mihoatra an'izay raha nambaran'le solobavoko fito fanadina isy namony eny raha ny fizarana lay odomoka ataon'ny fikambanana raisam-pirenena eto amintsika fotsiny de ataontsika hoe isataona zany de manentana am'izay zavatra zay zany ny fanafody atosaky reo an'reo misy foana zay fa maninona le izy miseho sy mitranga foana zany de eo zany le hoe le tsy fandraisa le fiarahamonina ivelan'ny fanjakana nge ny tena isan'ny hitako miasa be am'ireny zany fa le fanjakana tsy de hitako mandray andraikitra loatra zany mikasika an'izay tsy ao kongo ihany fa any ambanivohatra lavitra any fa tsika nge variny eto amin'ny renivohatra fa ny olona any amin'ny faritra any mijaly ny resaka moa zany an'io ariva ny filohan'ny republika miaraka amindreo ministra tompona andraikitra makasika an'izany rehetrarehetra zany raha ianao raha masy ina no andrasanao ao anatin'izany ohatra satria efa nanaovana filazana fakobaly zany hoe
iresaka isfivorena manokana eny avoloha dia miaraka amindreo ministra voakasika manokana amindreo trangany sioana teto Antananarivo na tany Kongo zany dia iteny mivantana amin'ny aino manjery mahoaka na ny TVM misy zavatra mety ino mety marasanao amin'izy mba tsy fantatro misy fanapaha-kevitra sa hoe amerina ny efa voalaza fotsiny sa mety misy fihekena mba ho tonga amin'izany hoe izy hoe misy le matetika moa zany ny filohan'ny repoblika tsy hoe matetika fa misy fotoana moa izany mandray anjara zany amin'ny fitenena na mifandray amin'ny vahoaka zany sy ny zava-misy eto amin'ny firenena talohan'io angizy efa nisy fa zay le hoe misy fahatarakiany foana zany le zava-misy zany ny afatarana ny olona filoha na hoe mpitondra tena matsilo dia mahay mijery ny ampitso sy ny rafaka pitso de fa tsy miandry akory tsy miandry zay fa zao zany izy vao hoe anao karazana jeritodika kely amin'iny eny avoloha mikasika an'izay nataony zavatra manokana mihitsy izy iny raha tsy diso ohatra ny mikasika an'io fahoriana io zany sy ny zavanitranga zany de oza misy fahatarahany foana zany le fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena be lehibe moa miteny hoe tokony alefa ary apita tokony jerevana daholo zay rehetrarehetra zay voalohany indrindra aloha vao miseho fotsiny zavatra ohatran'iny de tokony nandray andraikitra aloha zany na ny fisaonam-pirenena ara tokony efa napetraka zany satria piraitanindrazana amitsika maro be loatra mbola tsy tena vonina ndao ary miaraba tompoko allo miaraba ya faly miaraba ny topo radio faly miarabanao monsieur Ramas ya faly miarabanao voavatira raha pirenena tsimbadika 00 ty moa zany tsy de hoe fanontaniana fa mampaneho-kevitra ihany fa mana iny mahafaka manazava ny hevitra ihany ianao fa amenarana be ho an'ny firenena zao zao zavatra misy zao lasa miaina anatina mensonge d'état tsika ire tsara zao ndray amanjen'le olona nalaina sary na voaka tamin'ny Facebook de jereo tsy haiko ministra tao ministra anankiroa miaraka naka sary tao iza moa no afaka maka sary ministra de namoaka le izy mino fa olona manana lalana avy any ministra mahazo maka sary ministra de namoaka am'izay aina manjery mpanjakana namoahana lisy aina manjery na anoana fitondrana nefa le izy tsy le olona tsy le vehivavy le hoe fenoasina moa lotony nandra fa malaza be moa le izy tsy izy akory le izy fa lasa olona hafa de ndray amanjen'ny olona mihitsy ny teny fa asory ao le sariny zanakay fa tsy izy io de eo dindritsika zao de mbola ohatr'izany foana ve ny iainana monsieur Ramas tsy haiko ny hevitra ao am'izany mandra-poviny tsika ve ozarina am'izany zavatra izany vahoaka malagasy fitondram-panjakana io fiaintsare republikana ny iainana eto zany ve no apetaka faharoa manarakaraka an'izany ary misy faty ary misy olona tapadoha ary misy zazakelytsika io ozarina amin'ny fahafatesana mahita maty ohatr'izany hoe malagasy io zao 50 maty amin'io de tsy mireazira mihitsy ny fanjakana de ozarina amin'ny fahafatesana ohatran'izay hoe le malagasy roviny zavatra io nijanona mitsoisy ve hoe misy foana ny maty fa batroatran'io le zavatra satria tena mortrazetika tena tsy hay hoe inona ny tena mambadiky zavatra io na inona fa zay mahatonga ny olona hiteny eto tsika mety vao miteny koa moa ampifety efa tonga de le fanjangarangarana tsy somazy efa nisy an'izany eny teto andreo matora maty tamin'ny voalohany voapotsy aretin'io somazy miteny ohatran'ny hoe fanaotikodinana resaka zany ohatran'ny tia natao koa anatin'le izy ramasy ohatran'ny efa iainana daolina izy ary mety iny mpitondra fanjakana koa nga mety niteny zay koa ary vo mbola tsaroana hoe teletrangany tsy ho tany amajanga tamin'ny valomarsa zany le misy na hoe ny reo ataontsika délégation na VIP tany tratrany intoxication alimentaire zay nanakatona vonjo maika an'le hôtely anankiray tary Amborovita ary efa misokatra moa le hôtely am'izao fotoana zao efa miverina ary efa manao dokam-barotra be satria fotoana ny fialatsasatra koa moa zao miamaro ny mpialatsasatra tonga any amahajanga mety manontany ny olona nanaona tokoa le hôtely efa misokatra le izy efa manao dokam-barotra be mihitsy izy zany mikasika an'le izy ka mety izany tsy inge le izy hoe zay koa range mba fa voan'le izy fa ngamo hoe
hoe tranga mety miseo zany sanatry tsy nisy resahako zay fanazavana zay fa zay moa ny hevitry ny olona tsy de fanontaniana loatra le izy fa fanazavana ndoary raisana ny antso manaraka miaraba tompo allo miaraba miaraba tokoa miaraba ny vahiny miaraba manafaka kely arao misy fanazavana maromaro fitsitsy no tekoa fitsanganan'ireo vondrona politika izay miara-mikondro ny fiaina firenena mahafinaritra be ny menao satria ohatra ny mahavely mpanantenana misy ny fitonandroa ahafahana manohatra zao fitombarana somary akafo zao tiako tenena ty zao ohatra ny hoe manantena nyvaratra vonareo reo ny olona satria raha mahita tsara ny antsana mahazo fitantanana ny fanjakana amin'izao fotoana zao raha tsy laza fotsiny tika ireo tranga ohatra ny mampametraka anontania hoe inona firinina ve samy tranga ho azy san'izany no fanasana midera fafampiasan'olona ambanany ny zavatra hita nefa zao ohatra ny hoe misy fetika zay tena azo mandetokondra fanjakana ny fahefana fa tsy ahafahana ohatra ny hoe mety angaray mampateniteny mihitsy hoe mividolona any ambadika mpanao politika ve zao fitondra fanjakana zao manino isika mito tsy afanyetrika mihitsy na ny hevitra azy sa voatsindrin'le hoe areo mpitandro filaminana zay misy amin'ny tompony amin'izany de reo mpitandro filaminana reo ny ao anatiny mahatonga ny fanjakana tsy manam-bola ihany satria ndre matofolo dia miteny foana hoe za stratezy ao anatin'izany zany maniarika rena fa be Madagasikara raha mitotonga ny zava-bita everina fa hoe misy a marika fotsiny lazainy zareo hoe zany hopitaly manara-penitra ny raha mampisika an'ireo mpanoana an'ireo fanjakan'ireo foana hoe tany ny avanareo de tsabony ihany ahitanareo an'izany hoe manara-penitra zany hopitaly zany eritrereto hoe ny amin'ny asiera efa miteny ho an'olona efapolo isa ihany reanimation eo fa tataka mitatra constat de fanokevitra koa moa zany tena ataony fa na zany izy mametraka karazana fanantenana ihany zany am'reto ataontsika hoe finiavana politika zay mitarika le fivondronana ataonareo zany le hoe manantena zavatra ny olona zany raha maso fa ndrainaiky inge efa miseho tany aloha eo mafana de avao de mangatsika tapoka de ndray manantena ny olona manantena koa zahay mpanao politika fa isy vokany fiarahana mampatsiaha kely fotsiny a taona raiky amby 20 de ny antoko MFM moa zany a anisan'ny nanovany tantara teto amin'ny ty fireneny ty satria tao anatin'ny krizy tao anatin'ny atao hoe fitondrana jadona zay filatratsika tamin'ny taona 570 hatrany amin'ny taona 20 tany ho any zany ka nametraka ny demokrasia natongavana an'le tetezamita raha tadidinareo hoe gouvernemanta vaovao tetezamita ho any amin'ny demokrasia GVTD de nanomboka teo ny olona zany niratra ny sain'ny olona hoe afaka miteny tsy voasakatsakana tsony miresaka na ainao manjery na eny akalamanjana fa teorina raha moa de efa nisy mihitsy ny kianjan'ny demokrasia fa ny lapan'ny demokrasia moa de nitsimbazaza zany hoe efa nametraka ny demokrasia zany izahay tamin'izay fotoana zay ary marina fa tsy nitondra nahazo fahefana fa ny keniny rehetra le izy de io hitatsika io tateorina nefa ny miverina ndray zany le tsy fahazahoana miresaka ary tena hidina mihitsy ny pepona mihitsy raha hoe tsy hinanakanina zany aza be resaka sy de manjary lasa manao ary le retour zany tsika amina fandrosoana misy eto amin'ny firenena sy ny zavatra efa azo normal ny olona zany raha ohatra ka miteny hoe tena le fanjakana mihitsy ano zay moa filazan'ny olona zany efa mieno ianao hoe tena tsy mamela mihitsy amin'ny fomba fanehokevitra zay verina fa lizy nge tsy voatery andalam-be foany fa any an-trano ary nge voasoratra anaty lalam-panorenana koa fanlalahana maneho hevitra fa tsy tena mbola
iainana loatra zany aloha zany zay tsy tena iainana l izy ka mampanaelo ihany ny zava-misy do aloha raisitsika ty anjo ty ramasy de toizantsika ny fanazavana miaraba tompoko miarabe miaraba tompoko mirabe maheno tsara miarabe miaraba tompoko tinolazana de momba ty raha mbomalazy fa ty tanterakarazany tenle firenena hoe zavatra tisaka amin'ny fotoana voko fa io tena nasile filoam-pirenena fona le fahatera laza maro fahatera nasiny fona nasiny nalitoteny lazay ary nasiny hoe lay zavatra lazaiky fahadisa tampo de ohatra zany zava-misy etontanany fa io zany de raha mahafatatra se raha malitely zava-misy fa terafiava mikefoka marina le vahoaka malagasy sy firenena reky ary za mahita hoe tena voapaty ty firenena tena voapaty ty zaty mafa za sy fire inona mamaty azy fa raha kristiana aloha de mafantatra hoe voapaty sa firenena de raha mahita tsy de tena fanontaniana koa zany azy fa ny azy tsy fanontaniana fa fanamarinana fotsiny azy ohatra misy zatra mamatitra nyty fireneny ty zany so raha ny zavatra resahany zany hoe makristiana raha fahitany azy mety zany ko nge le nresahanao atao ihany mikasika an'ilay etika ara-pinoana zay nitanterana tery amin'ny kianja maitso manala maitsy tamin'ny zoma fahavalo-ambin'ny folo ny volana lasa teo raha tsy diso efa misy antso vonina raha isitsika izy aloha re miaraba tompoko